Alatsinainy fa 24 volana May 2024 manaraka ny araba to plastique vavy manasanao anaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany ny fahatongavan'ny délégation izay notarin'ny premier ministre lehiben'ny gouvernement Andriamatoa Coly Roger ny azo any Genève ary tonga teto tandrazana tamin'ity androany ity eo raha eo amin'ny sehatra politique izay ny eo amin'ny tontolon'ny fampianarana ambony kosa indray dia ny fiverenan'ny fitokonana tanterahan'ireo mpianatra any amin'ny université any Mahajangana isany hoentina amintsika ihany koa amin'ny takariva ity ireo sehatra sosialy samihafa resaka politika aloha no anomboantsika izao fampalalam-baovao izao rehefa niteraka resabe nandritra ny andro maromaro ny mety fiaonana teo amin'ny Andriamatoa Marc Ravalomanana filoham-pirenena teo aloha sy Andriamatoa Erajonary Mampianana filoham-pirenena ankehitriny tao Afrika Atsimo dia vao marina fa nisy tokoa izay fiaonana izay ny sabotsy lasa teo toy izao ary ny votoatiny izany. Ny ao natao Afrika Atsimo ny sabotsy 4 May lasa teo ny filoham-pirenena Erajonary Mampianana sy ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana. Notsindrin'ny fanambarana navoaka ny fiadidinan'ny Repoblika io fiaonana teo amin'ny rotonta tao Afrika Atsimo io ary nolazainy fa ny sabotsy hariva no niaona izy ireo. Tsy nanome fanazavana fanampy momba io fiaonana io ny tompona ndraikim-panjakana fa azo antoka raha ny filazandreo akaiky ny filoha teo aloha fa niresaka amin'ny fanarenana ny toe-karena sy ny fiverenana Andriamatoa Marc Ravalomanana eto tandrazana no fatohan'ny resaka. Araka ny fanambaran'ny filoham-pirenena Erajonary Mampianana tsy mandany fiverenan-tsy filoha teo aloha ity ny tenany fa ny fijerenany tombontsoa amin'ny vahoaka 12 tapitrisa aloha ny vaindohan-drarahany. Raha tsy ahivina dia anisan'ireo filoham-pirenena voasa tamin'ny fametrahana ny fomba ofisialy amin'ny maha filoham-pirenena ny Andriamatoa Jacob Zuma tao Afrika Atsimo ny filoha Erajonary Mampianana. Ny filohan'ny Afrikanina Tatsimo Jacob Zuma izay lany fandroany hitondra ny Afrika Atsimo indray. Ny antokony ANC izay nahasolombam-bahoaka betsaka tamin'ny fifidianana nataony 7 May no nanendry azy ho filoham-pirenena ka ny sabotsy teo no nametrahana azy eo amin'izay toerany maha filoham-pirenena izay.